Mikaela Kamindia mahazo moa dia namoaka vaovao izay tsy mampin'olona kanefa dia tsy mahagaga izany. Mpitondra fiangonana tratra niaraka tamin'ny vadin'olona. Ramatoa iray mpitondra fiangonana nitratra niaraka tamin'ny lehilahy vadin'olona tao anaty bengalow. Araka ny voalazan'ny loharanom-baovao moa dia nanana ahia ilay ramatoa vadiny ilay lehilahy izay anisan'ny mpino ao amin'ilay fiangonana fa mety miaraka izy roa ireto. Narahany ilay ramatoa maso ary nojokony ka tratrany tao anaty bengalow iray tao Tamatavy ilay lehilahy vadiny sy ilay ramatoa mpitondra fiangonana. Rehefa niseho moa io tranga io dia navelan'ny tompombady nandeha ilay mpitondra fiangonana ary ny ampitson'iny dia notontonany tao anatin'ny fotoam-bavaka. Ny mikasika zoky Andriamatoa Maherylanto Manandafy kosa dia niantohan'ny fitondram-panjakana izay tarihiny filohan'ny fanavoazana Colonel Mikael Randrianirina sy ny governemantany fitsaboana any Maherylanto Manandafy. Nilaza moa i Doris Rakoto Samuel ny hoe ity sary ity dia milaza zavatra maro, nanolotra ny tanany i Mahery dia president nandray azy tampitiavana, nanohana azy fikirany ny fampitantana izy mirahalahy mianaka. Resiko ny teniny anadahy iray izay manao hoe Mahery dia symbole de la résistance de notre résistance. Toa azy io no nienantsika teto, novonoana isika rehetra fa tsy maty. Ny endrika niseho any no samy hafa fa nipotehina isika. Miarina isika ary manarina adidy masina ary tsy mora izany. Efa manana filoha mendrika ary sahy isika miatrika ny amin'izany ka ndao re hifampitantana, ndao re hifanohana, ndao re hifankatia ho an'ilay firenena malalantsika. Ny mba tsy hiverenany izao intsony eto amin'ity firenena ity arovana izay efa azontsika ary mila mifampatoky isika. Lasa sy hoamantsara ny tsabotena any ampita i Mahery, isorana isika rehetra tsy anavahana tsy anilihana nanampy araka izay tandrifetsika avy. Isorana etona ihany koa ny fitondram-panjakana izay tarihiny filohan'ny fanavoazana Colonel Mikaela. Tsy latsa-danja amin'izany ary omempisorana ihany koa ny governemanta tamin'ny fiantohana ny fitsaboana azy. Ankintsika amin'Andriamanitra ny fitsaboana azy fa ny dokotera dia fitaovana fotsiny ihany. Mifampivavaka isika, misaotra ho i Doris Rakoto Samuel. Io moa teny nanohina ny fo izay nambarany Doris Rakoto Samuel ny mikasika an'ny Maherylanto Manandafy vadiny. Paulo Emilio Raholinarivo Solinavalina moa dia nilaza tao anatin'ny kontiny hoe tsy andro mahafaly ny fitsingerenan'ny taona nahaterahana fa atsiarovana ny lasa ary ny fandehan'ny fotoana ihany koa, indrindra atsapana ny antony fisianao mba hibanjinana sy hanarenana ary hanatsarana ny ho avy. Noho zany rehefa tonga ny fitsingerenan'ny taona nahaterahana dia azafaly misotro, azafaly manao fety, azafaly miravoravo fa mandiniha ny lasa mba hakana lesona amin'ny ho avy. Lehilahy Hery Enina moa dia nanao horonan-tsary tao anatin'ny pejiny ary nilaza izy ny hoe ampitao amin'ny PM sy metra hanitra any ity horonan-tsary ity hoy izy. Enareo ve fa ilay concertation fatao consultation ilay misy tsy haiko na izaho no diso hoy Hery Enina. Hoy Hery ihany koa ho anareo nanontany hoe ahoana izany le assemblée transitoire populaire ka indro ny horonan-tsary misy valiny izany. Azo hatsarena fa hevitra ihany ny ahy ary zara hevitra ihany koa fa misokatra ny ady hevitra hoy Hery Enina. Ndeha mo arantsika kely ny horonan-tsary ny mikasika an'izay. Ny anovoaka ty vidéo ty dia misy hika anankiray malaza zay tamin'izay mbola askoto hoe raha tsy mandrava mpitarotolona andry aina eraky na mifokon'olona zay eny tompoko. Iresaka kelyntsika ny concertation nationale sy ny consultation nationale dia resaka kely ngambany hoe inona ny tiako atongavana amin'le hoe raha tsy mandrava. Ataontsika par définition tsy hoe tsy mahay ry PM sy ry maître hianatra fa ho diny fanina le izy. Ozy izy hoe ny consultation nationale ozy la consultation est une démarche descendante. L'État ou une autorité publique présente un projet déjà élaboré ou une question précise et demande l'avis de la population. Le pouvoir décisionnel, il reste entièrement entre les mains de l'autorité. Il reste entièrement aux mains de l'autorité. Concertation nationale, l'objectif, la concertation est une démarche horizontale et plus profonde. Elle intervient généralement très en amont des projets. C'est un dialogue où l'on cherche à élaborer une position commune. Le pouvoir décisionnel, bien que l'autorité garde le dernier mot juridique, elle s'engage moralement à intégrer les conclusions issues des débats dans le projet final.
dia ho resahako amin'izay zany hoe ny consultation ozy ny fanapahan-kevitra farany dia an'ny zareo mpanatanteraka, dia ny concertation ny fanapahan-kevitra dia tena tokony le avany amin'le olona nanao an'le concertation. Hatreto moa zany ny fanontaniana mipetraka dia hoe aiza ho aiza le fahafahana manamarina fa tena le zavatra nivoaka avy eny amin'ny concertation nationale teny amin'ny vahoaka no hivoaka ny afarany, satria averim-piano hoe le PGE sy PMO izay nataony monsieur le premier ministre dia enim-bolana le concertation, tapitra ny concertation dia miala ny olona fa ny gouvernemanta manohy an'le zavatra natao tao. Dia eo le tiako atongavana hoe ahoana ny afahan'ny vahoaka tena mahafantatra hoe ino marina ny zavatra mivoaka tany amin'ny concertation. Hainareo hoe mivalany raha tsy mandrava ampitaritra andry aina erekina fokon'olona zay eny tompoko miainga any amin'ny fokon'olona la izy. Ahoana ny fomba hiaingany any amin'ny fokon'olona? Mipetraka ny assemblée transitoire populaire izay ahitana solotena maro, collège maro ny OSC, ireo fiangonana sy finoana isan-karazany na ny ara-drazana ny FFKM, ny tanora, ireo teknisianina, dia indrindra ireo solotena ny komitim-bahoaka ifotony. Azonareo ve tiako lazaina? Komitim-bahoaka ifotony dia le rafitra fokon'olona. Mila miverina mijery kely ny vato ekintsika amin'izay, izay mampilay andro tsy mandrava. Le rafitra fokon'olona ataontsika hoe mipetraka ny fotony eny zany, dia mivoratra zareo dia misafidy solotena vitsivitsy. Avy eo miakatra amin'ny commune rehetrarehetra indray mifidy ny solotena isa districta, dia ny districta indray no mifidy ny solotena régional, dia ny solotena régional no miditra ao anatin'le comité, ao anatin'le assemblée transitoire populaire. Azo nareo angamba ny tiako hiaviana amin'le hoe atsangano ny assemblée transitoire populaire dia apetrao ny komitim-bahoaka ifotony. Eo amin'izay tsika no mametraka le sosi-kevitra na maka tolo-kevitra. Rehefa tapaka varia amin'le komitim-bahoaka ifotony le izy zay vao hoentin'le solotena communale, hoentin'le solotena communale makany amin'ny solotena district sy régional, dia ny régional mara manapaka aty ambony amin'izay amin'ny ao anatin'ny assemblée transitoire populaire. Dia zay tompoko le izy hoe raha tsy mandrava ampitaritra andry aina erekina ny fokon'olona zay, dia mba hampitao any amin'ny PM sy antrany ny afatra fa aza fangaro ny hoe concertation sy ny consultation. Veloma daholo. Iny moa horonan-tsara izay natondrana hery zo enina ny fanazavana ary nolazany hoe ampitao any amin'ny PM sy maître hanitra. Tsy hoe tsy mahay izy ireo fa mody fanina i PM hoy izy, mody fanina ihany koa i maître hanitra. Hizara ny mikasika resaka jony moa isika araka ity hafatra izay nambarany mahatanty Paubert tsy manao raty ity. Efa lasa lavitra ny ampanjony madinika any Senegal hoy mahatanty Paubert tsy manao raty. Efa lasa lavitra ny ampanjony any Senegal satria manaraka ny fandaminana apetraka na amin'ny fitantanana izany, na amin'ny fanarahana ny teknika mampahomby ny famokarana, na amin'ny lalambavitra hoy ny ministry ny jony teo aloha Andriamatoa mahatanty Paubert tsy manao raty. Tsy miova ny hevitry mahatanty Paubert fa mampandroso ny mpisehatra sy ny firenena ny jony avy ny ifotony any Senegal sy hitety any Afrika amin'ny ilany andrefana amin'izao fotoana izao moa izy moa dia mitana andraikitra aty Afrika momba ny jono, ny ranomasina sy ny fiovan'ny toetrandro. Zay moa no namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vita ny haino hatramin'ny farany, ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy. Zay fa tsy halaveneny resaka hametra veloma izahay, veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy, veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.